sasatra sika tily asa fatratra. Aoka hivavaka isika rehetra. Tonga amity fotoana malalana ity indray zay ry Tombo Andriamanitra eo ka de misaotra anao amin'izany. Manakambara aminay tokoa ianao ka dia sokafo ny masom-pananay tanay ny zava-magaga eo amin'ny asanao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadana mba mandriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina mbola totorina amin'izao alady fahatelo mialohan'ny Pasika izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fa enina andiny fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa enina amby telopolo. Jaona toko fa enina ny andiny fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa enina amby telopolo. Toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa no nitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana antsamokely izy ka nakana Kapernaomy hitady an Jesosy. Ary rehefa nahita azy tena ampita an-dranomasina izy dia hoy izy taminy: Rabi ô, oviana ny tonga teto ianao? Jesosy namaly azy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny ihinanareo ny mofo gavoky. Asa miasa azo ny hanina mety ho levina, fa ny hanina izay mahatro ho fiainana mandrakizay izay omeny zanak'olonareo, fa izy noho ny nasian'Andriamanitra ray tombokase. Dia hoy ireo taminy: inona nataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: zao ny asan'Andriamanitra dia ninona anareo izay nirahany. Dia hoy ireo taminy: inona ny famantarana ataonao mba hitanay ka inona ianao? Inona moa ny asa ataonao? Ndrazantsika nihinana ny mana tany anefitra araka voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no omeny azy hohanina. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofo n'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra dia manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy: Tompo, omeo anay mandrakariva zany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: zao no mofonay, zay manantonay tsy mba honona, ary zay mino ahy tsy mba angetahita intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy nino. Amen. Mahalala natao hoe mofo daholo isika. Ho andry zareo jiosy ny mofo no foto-tsakafo. Tahaka ny atsika ny vary ny foto-tsakafo, tsy maintsy misy vary foana ny sakafontsika. Dia ho andry zareo jiosy dia tsy maintsy misy mofo foana ny sakafony. Mofo vita amin'ny varim-bazaha, blé hozy isika amin'ny teny frantsay. Vao maraina no zao nendry zareo dia mofo sy oliva no entiny zareo. Sakafo maivana moa nendry zareo rehefa maraina. Fa ny atoandro zareo tena misakafo dia sady misy mofo eo, no misy tongolo be, no misy ronono mandry mamy, yaourt hozy isika amin'ny teny frantsay. Dia ny hariva dia mbola misy mofo fa mbola mafy kokoa nefa zay. Io ilay antsoina amin'ny teny frantsay couscous na varim-bazaha mafy. Misy tongolo be, dia mbola misy ronono mandry mamy. Indraindray misy hena, indraindray tsy misy hena andrakizay, fa ny mofo zany dia tsy maintsy foana ny zavatra vita amin'ny varim-bazaha. Ka io zany no entina ilazana ny sakafo teo amin'ny jiosy. Ohatrantsika miteny hoe mihinam-bary, tsika tsisy mihinam-bary fotsiny amin'izao zany fa tsy maintsy misy laoka, ary mety misy misotro rano kely, mety misy zavatra hafa miaraka aminy, fa vao hoe mihinam-bary dia fa sakafotsika amin'izay. Dia ohatray koa ny endry zareo jiosy, vao hoe resaka hoe mofo zany dia ilazana ny sakafo rehetra izany.
ary de tena mandany fotoana mihitsy iny amikarakara ny mofo io tamin'izany fotoana zany satria tsy ohatrany antsika mividy vary ery ampitsena de andrahoana de vita fa ny endry zareo iny lafarinina iny mbola kosehana, mbola izy le mbola anaty iny kosehana azahoana lafarinina, mbola tsy tena lafarinina azafady, de zay vao totona zany de zay vao andrahoana anaovana mofo. De zava-dehibe tamindrareo zany ny mofo, ka rehefa nomeny Jesosy mofo ny olona marobe, tsika tsara io tantara io, de ny arivan'iny mpianatra ny onondrana nandeha an-tsamokely ray ihany teo hitan'ny olona teo, de izy zareo ay mbola ary zany Jesosy mbola tsy tonga teo, de lasa zareo nanenjika aiza Jesosy satria nantadiavina mofo, nitady an Jesosy zareo mba hahita mofo, de hoy izy Jesosy eto mofo nitadiavinareo fa tsy mba fantarareo inona ny tena dikan'le mofo teo ambadika, tsy mba fantarareo iza le manome anareo an'le mofo izy. Ary rehefa niresaka teo moa izy dia hita mihitsy iny de tena mofo tokoa nitadiavina, de zao ny lavalan'ny zareo an Jesosy, tsy tokony mofo mety levina nitadiavinareo satria manjary mila foana ianareo, fa le mofo zay tsy manona intsony no nitadiavinareo, de tsy iza fa i Jesosy izany, Jesosy le mofinaina, io ny tokony io ho tadiavintsika. Matetika manko isika rehefa misy zavatra tadiavintsika de zavatra tsy maharitra no irintsika. Raha misy olona zao manome vola atsika de hoy isika hoe andeha hividy an'izao matetika de zavatra hoanina, aza mandainga fa zany mihitsy ny eritreretintsika, te hividy zavatra hoanina matetika isika fa tsy mba misy mieritreritra hoe hividy zavatra maharitra. Rehefa le bebe angamantsika vao mety mieritreritra an'izany, fa raha mbola ankizy matetika dia zavatra hoanina ny eritreretintsika. De tahaka an'izay koa reto olona reto, mofo no tadiavina fa tsy mba nieritreritra ny fiainana ny oriny, tsy mba nieritreritra ny azo ny fiainana mandrakizay tao amin'ny Jesosy. Zay no omeny Jesosy eto. Sambatra isika resaka lady malala an Jesosy. Jesosy afaka manome antsika ny fiainana mandrakizay satria izy no mofinaina. Azavarimbarina amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity, fandalovana ny eto tany, fa mpanjiny ny fiainana mandrakizay zay omeny Jesosy atsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao indray zay re Jesosy fa nahazo izany teny izany. Ataovy mazoto mandrakariva mikatsaka ny mofon'ny fiainana izay, ny mofinaina, fa tsy ho variana amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity. Voninahitra andarinao zavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mila anao Jesosy, maniraka anao Jesosy mba handehananao hitovy filazana tsara. Amaya la
Anao miovany izy dia manainy dia zao ity zany vavikely anankiray ity izy dia marary izy io fa miangavina izy vanao ty sarao ty dia mandroso ianao chef saloe mandroso ianao dia ampanaovitsika azy ty selfanakana ty na dia marary izy izy dia tonga tety dia nanty solo anankiray ty gradisondria How up there? Grazie,
Fatimba angatakandro iandro piainako dia hitarainako yanaro yanterako Alpha, Tano, Tesoso.
Pamanatach, eu fianamuna, nimuna mananga pasipayanga, taka na. Yana ko siya saya ba, o kaya dia. Oceano, indra zati no fa, etuau.
Ankalazany anao ry Andriamanitra tompony lanitro zao rehetra zao manambara ny atsaranao sy ny alehiben'ny asanao izay asan'ny tananao no indreto miara-mideranao lay fiderana ny santarina tety ho tohizana rehefa tonga ry ankalazany anao Andriamanitra tompony lanitro zao rehetra izao rehetra izao manambara ny atsaranao sy ny alehiben'ny asanao zay asan'ny tananao no indreto miara-mideranao ka ilay fiderana no santarina tety tohizana rehefa tonga ry Jesosy tsare tikony anilanao tikony anilanao Jesosy tsare mamikulotrana tikony miaraka aminao mamikulotra eo anilanao tikony miaraka aminao tikony miaraka aminao mamikulotra eo anilanao Jesosy ankalazany anao ry Andriamanitra tompony lanitro izao rehetra zao manambara ny atsaranao sy ny alehiben'ny asanao izay asan'ny tananao no indreto miara-miterany anaranao miterany anaranao fiderana no santarina tety tohizana rehefa tonga ry mamikulotrana tikony miaraka aminao mamikulotra eo anilanao Jesosy tikony miaraka aminao mamikulotra eo anilanao Jesosy amarana ureterantany asanao tumpusa imanjaka lehibe izao rehetra izao miara-mankalazana ihainamanakisa fa tsary tsy maintsy lazaina erany zao tontolo zao Jesosy ny fahatsaranao ianao le nanjao ny toera-moninahitra ho anay famonjenanay tsirana ka de misaotra Jesosy tsare tikony anilanao Jesosy tsare mamikulotrana tikony miaraka aminao mamikulotra amilanao tikony miaraka aminao mamikulotra
fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andininy 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.